Sehatra ny zavakanto ndraiky kosa ary nitondran'ny lehiben'ny Masivo japonais to Madagasikara fanazavana ny fahatongavan'ilay mpira vahiny malaza fantadaza ihany koa Nana Mouskouri eto amintsika. Araka izany dia tsy mpihira araka ny ahafantarantsika azy fotsiny ity farany fa Masivon'ny UNICEF ihany koa i Nana Mouskouri raha antsika ny fanady aty. Mizara roa lehibe ny dia ny Nana Mouskouri eto amintsika raha ny fanazavana izay noentina teny anivon'ny Masivon'ny Japon omaly izay nahitana ny lehiben'ny Masivon'ny Japon, ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny UNICEF, ny ministeran'ny kolotsaina, ny IFM ary ny Friends of Nana Intana. Asa atao zany dia nareo tsara fa hoe tsy mahasoan'i Madagasikara zany no nanaovana ity fampisehoana ity fa noho ny fiara-miasa ataon'ny UNESCO sy UNICEF ataon'ny UNESCO koa sy UNICEF nataony satria izy mantsy miasa elaela ataon'ny UNESCO dia nitanterahana zany zany faniriany zany dia tanteraka amin'izao fotoana izao dia nanangana izy zany fikambanana natao hoe Friends of Nana izay hitanareo zany ny maro anisandritra aminay dia efa elaela ihany zany miasa amin'ity projet ity japonais hoe hitanareo sarotiny ihany dia efa mambolana zay zany mivory teto nanadiady hoe nanafana manatotosa ara-dalàna tsara ity fampisehoana Nana Mouskouri. Misy zany asa enfin fidiana ny projet UNICEF mandritra ny roa andro zay projet vitrine araka lazain'ny Masivon'ny UNICEF eto amintsika dia misy koa zany ireo fijerevana toerana manan-tantara satria zava-dehibe ihany hoe mba ahitana kolotsaina malagasy. Nanamafy moa ny avy eo anivon'ny UNICEF fa efa tamin'ny taona 3 no Masivon'ny UNICEF i Nana Mouskouri. Mikasika ny fampisehoana kosa dia fantatra fa efa lafo ny 570 ny tapakila. Noantitra an-tserny télé générale ny média consultina fa concert live fa tsy playback no atao amin'ny fampisehoana amin'ny 27 ny volana febroary io ary hiakatrehitra miaraka amin'ireo mpitendry ny 5 i Nana Mouskouri. Raha ny fantatra moa dia hira iray amin'ny teny malagasy ihany koa i Nana Mouskouri.